Fa le tafaraka aminao eto indray, ny toriteny roa izay enitsika tany aloha dia niezaka nitarika anao mba tsy hatahotra, mba hitodika any amin'Andriamanitra hatrany ilay nahary anao ary indrindra ilay namonjy anao izay miaraka sy miomba anao foana ary manome fiadanam-po ao anatinao mba hanananao fifaliana foana amin'izao toe-javatra izay lalovantsika izao. Ary azo antoka ny fiarovany, mety hiaro anao izy tsy voan'ny coronavirus, fa mety voky ianao, fa no ilay fiadanam-po ao anatinao sy ny fitsaboana sy ny zavatra maro efa atao dia mety ho sitrana amin'izany ianao, azon'Andriamanitra atao tsara izany. Fa mety ho voky ianao, dia mety ho faty mihitsy, tsy faniriana izany fa zavatra mety hitranga. Dia mbola hipetraka ihany amin'izay fotoana izay ilay fiadanam-po satria miaraka aminao, tsy misaraka aminao mihitsy io Andriamanitra io. Izay ny teo aloha. Fa ny amin'ity androany ity indray dia efa hiezaka hihoatra kokoa an'izay tsika satria anatina kion-dalana ihany tsika. Raha ny eritreritra ny hamoaka fanambarana ny filoham-pirenena omaly dia miandry indray izy ny androany hariva satria azo antoka fa manahirana ny zava-mitranga. Tonga amin'ilay fitenenitsika amin'izao fotoana izao hoe androso maty be, hemotra maty reny be. Satria raha hotohizana ny fihibohana dia anahoana ny asa fivelomana sy ny toe-karen'ny tsirairay isaky ny ankohonana? Anahoana ny toe-karen'ny orinasa tsirairay? Ary anahoana mihitsy ny toe-karen'i Madagasikara izay azo antoka fa tsy ho voahonitra ao anatin'ny herintaona izany. Raha ohatra kosa indray anefa ka avela handehandeha tsika, avela hifampikasokasoka sy hiaona eny dia hitatra tahaka ny any Italia, any Etazonia ary any Lafrantsa ny aretina hanana fitsaboana, ireny ary sahirana mitsabo hanana fitsaboana tahaka izany ve izy. Izay toe-javatra izay indrindra no mahazo antsika amin'izao ary izay no tiana hitondrana tenin'Andriamanitra ho anao. Androany te hiray sy hompo kokoa amin'ny hetsika fampiraisana ny kristianina ho an'ny firenena, ny ACFKF izany izay nametraka 14 andro hibebahana, dia miara-miombina amin'izay ary ao anatin'izay ilay andraisantsika kristianina andraikitra, ao anatin'izay no tiako hitondrana n'ity tenin'Andriamanitra ity androany. Ary izy dia araisintsika ihany ao amin'ny Filipiana, Filipiana ihany tahaka an'ilay tamin'ny farany, fa amin'ity kosa indray izy dia ao amin'ny toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Dia ho vakiantsika ny Filipiana toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Fa fantatro fa ho tonga famonjenay izany no ny fangatanareo sy ny fanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy. Araka ny afatatry ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy azo henatra na amin'inona na amin'inona, fa ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa no ankalazana ny Kristy eo amin'ny tenako, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no antony ahavelomako ary fahafatesana no azahoako tombony. Kanefa raha ny ho velona amin'ny nofo no ahavokaran'ny asako dia tsy hitako izay hofidiako, fa sanganehany eo anelanelan'izy roa. Maniry alaka ho any amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa kosa ny toetra eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa. Ary satria matoky izany dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra ahazoanareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravonareo amin'ny Kristy Jesosy amin'ny akanesako aty aminareo indray. Raha hojerentsika kely ny tontolo manodidina n'io teny io dia nihiboka tany am-ponja ihany koa Paoly amin'ity Filipiana ity. Inona nahatonga azy tany am-ponja? Noho ny fitoriany ny filazantsara ary eo am-pendrasana ny
azo lazaina hoe fanapa-kevitra nandidim-pitsaran'ny romanina izy amin'ny fotoana io, tsy hay na ho faty na ho velona, mitovitovy amin'ny antsika amin'izao fotoana izao mihitsiny. Ary eo anatrehan'izay ankoatran'izay dia na any am-ponja ary izy dia tsy nahasaka anazy ny fihibohana any am-ponja, fa mbola vao maika izy nitory filazantsara ihany tamin'ny manodidina azy sy tamin'ny olona hafa rehetra. Ary vokatr'izay dia lasa tery koa ny kristianina maro hitory filazantsara, na dia samy manana ny atsotsika hoe samy manana ny motivation ary ireo olona ireo. Dia izany zavatra izany lalovan'i Paoly. Ndaone verenantsika vakiana kely ny eo aloha, manomboka amin'ny 12 amin'ity Filipiana ity dia vakiantsika amin'ny dikateny ombonana izy mba hampazava azy tsara. Filipiana 1:12 ka hatramin'ny 17. Ry havana, tiako ny ahafantaranareo fa izay niatra tampoka dia vao maika nanjary fampandrosoana ny vaovao mahafaly. Ka ny ato andapa-manontolo sy ny olon-kafa rehetra dia samy mahalala fa voafonja noho ny amin'ny Kristy aho. Noho ny nahita voafonja ny ankamaroan'ireo havana iray finoana, dia vao maika nataony tompo feny fahatokiana ka miasaisa kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amitahotra. Eny, felonana azy fitiavana te hifanditra ny itoriany sasany an'i Kristy, fa hitsi-po kosa no manentana ny sasany. Kanefa mampaninona moa izany? Amin'ny atao rehetra, na asesiky ny fiatsaram-belatsihy na asesiky ny hevitra mahitsy, dia Kristy ny toriana, ka hifaliako izany. Eny, hifaliako hatrany izany. Ny hitondrantsika nyity androany ity dia hovahintsika hafa kely indray izy, tsy mitovy amin'ilay roa teo aloha. Ilay roa teo aloha efa samy hafa ny hitondrana azy fa ny androany mbola hovahintsika ihany koa izy. Ataontsika karazana tahaka ny étude biblika kely izy, hojerentsika aloha ny nahazo an'i Paoly. Any hoe hanao observation sy interprétation tsika, dia amin'ny farantsika zay vao manatsoaka application. Jerentsika aloha ny zavatra niainan'i Paoly rehefa avy eo tsika dia manatsoaka ireo principe biblika na lesona azo tsoahana ho antsika kristianina amin'izao fotoana izao eo anatrehan'ity andininsoratra masina ity. Fa ity Filipiana 1:12 ka hatramin'ny 17 ity zany dia mampiseho an'ireo zavatra izay nolalovan'i Paoly. Dia verina amin'ny 17 ary tsika hoe fa fantatro fa ho tonga famonjena izany no ny fangatanareo sy ny fanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy. Fa misy teny eto hoe fa, satria izy amin'ny dikateny hafa na amin'ny dikateny ombonana kara amin'ny teny frantsay. Rehefa miteny an'izay ny soratra masina dia misy ifandraisany amin'ny teo aloha mihitsy zany ity teneny ity hoe fa fantatro fa ho tonga famonjena izany. Inona le fantatry Paoly zany dia verenantsika ilay 17. Kanefa mampaninona moa izany? Amin'ny atao rehetra na asesiky ny fiatsaram-belatsihy na asesiky ny hevitra mahitsy, dia Kristy ny toriana ka hifaliako izany. Eny, hifaliako hatrany izany satria fantatro fa ho tonga famonjena. Zay zany le izy. Ny mahatonga hoe fa fantatro izy dia misy zavatra hifalian'i Paoly eto zany i Paoly raha tamin'ny hery ny teny tamintsika hoe mifalia mandrakariva, hoe ao indray mifalia, dia izy mihitsy miaina ny fifaliana iny ary mbola veriny indroa ilay fifaliana eto amin'ny 17 eto. Mifaly izy satria voatory Kristy, fa mifaly koa izy satria ny zavatra lalovany amin'izao fotoana izao dia ho tonga famonjena ho azy. Zay le tiana ambara eto. Ho tonga famonjena ho azy ny zavatra lalovany amin'izao fotoana izao izay tsy mora nihiboka ao am-ponja izy. Ary raha misy ary mitory filazantsara dia noho ny fankalana sy fanoherana ny Paoly nitorian'ny olona filazantsara. Ary fiatsaram-belatsihy hozy izy. Mampalahelo zany toe-javatra rehetra zany. Mihiboka, tsisy namana, voafonja noho ny filazantsara. Raha misy indray ary mitory dia olona hiady aminao, hanohitra anao ny antony hitoriana. Fa tsy mantakana ny fifalian'i Paoly zany satria na ao am-ponja ary izy dia afaka mitory filazantsara foana. Ny andriana sy ny
olona tandapa rehetra ozy izy de nare filazantsara ary ny mpino hafa koa de lasa tery tory filazantsara rehefa nahita azy ny tory de fifaliany zany. Fa izany zavatra rehetra zany mitambatra ihany koa de ozy izy hoe ifaliako hatrany zany. Raha izany no manao an'ity andininy fa 7 sy 7 ty dia ataoko eto amin'ny tapany faharoa eto lay andininy fa 7 hoe eny ifaliako hatrany zany satria fantatro fa ho tonga famonjena ahy zany. Ato zany napetrako lay andininy fa 7 de misy ifaliako raha eto de ifaliako faharoa eo akaikiny eo. Zay zany inona zay zany le hoe izany fa ny manahirana kely de lay hoe famonjena. Inona moa zany famonjena zany? Nga moa mbola tsy voavonjy Paoly saingy fatatsika ao amin'ny baiboly fa misy ny atao hoe famonjena de misy ny atao hoe famonjena. Eo tokoa ny famonjena ny fanahin'i Paoly zay efa ananany zany tamin'izy niaona tamin'i Jesosy Kristy ka nino an' Jesosy Kristy ka nanaraka sy nanompo an' Jesosy Kristy. Zay ny voalohany. Paoly koa de efa mahazo antoka ny famonjena azy fa izy raha maty de ho any an-danitra ho hitantsika mitoy eny amin'ity andininy vakitsika ity zany rehefa avy eo. Fa tsy izay le hoe ho tonga famonjena zany azo antoka. Misy mieritreritra hoe le famonjena anazy de ho ivoaka ny fonjy izy vokatr'izany. Fa tsy tena zay loatra fa eo ambany eo de hitantsika fa sanganehana ihany izy hoe tsy fantany hoe inona no atao ivoaka ny fonjy izy sa ho faty. Ho voaheloka ho faty. Mbola sahirana izy. Fa lay famonjena eto zany zay lazain'i Paoly dia mitovy amin'ny azo antoka fa nitsaroan'i Paoly de ty Joba 7 andininy fa 9 ty. Satria mitovy amin'io mihitsy le fomba filazan'i Paoly azy Joba 7 andininy fa 9 hoe ary zany no famonjena satria nipetsara velatsy de ho sa tsy ho sa akeo anatrehany. Inona ny zavatra nitranga tamin'i Joba? Zavatra nitranga tamin'i Joba de tao anaty fahoriana mafy Joba fantatsika ny tantara. Fa ankoatr'izay ireo namany telo lahy zay neverina tonga mba hifanampy aminy ampahery azy de tsisy nataon'izy telo amin'ny rahalahy fa tsy nepangany Joba hoe noho ny fahotanao no mahatonga an'izao. Ary betsaka ny kristianina amin'izao fotoana izao mieritreritra an'izany hoe noho ny fahotany firenena manokana, noho ny fahotany iza manokana no mahatonga izao coronavirus eto Madagasikara izao. Fa tsy voatery zany. De i Joba mamaly hoe izany no famonjena ao izy Joba satria izao za te hifanatrika amin'Andriamanitra fa izany no famonjena fa rehefa eo anatrehan'Andriamanitra de Andriamanitra namarina. Andriamanitra namarina ary petsara velatsia tsy sa akoraka eo anatrehan'Andriamanitra, tsy sa hifanatrika amin'Andriamanitra akory. De tahak'izay koa ny am' Paoly eto. Ny am' Paoly de araka ny hitantsika teo hoe misy ireo olona zay mitory filazantsara kanefa de ny anohitra ny Paoly ny tanjony. Fietsaram-belatsia no antony. Manesika azy hitory filazantsara. De eo anatrehan'izay de hozy izy Paoly hoe fantatro fa ho tonga famonjena azy zany satria fantatro fa le Andriamanitra de anamarina foana. Ka na ivoaka velona eto amin'ity famonjana sy fihibohany ity na ho voaheloka ho faty de le Andriamanitra kosa manamarina foana satria izy miaraka amiko foana sy momba foana. Fa hitantsika foana zay tamin'ny toriteny anankiroa teo aloha. De izay zany ny zavatra manesika amin'ny Paoly. Fa ankoatran'izay no mahatonga an'izy ireny toe-javatra mitranga ireny ho lasa famonjena ho an'i Paoly de hozy izy hoe noho ny fangatahanareo. Zany hoe zava-dehibe. Lay fitondranam-bavaka ny mpanompon'Andriamanitra, fitondranam-bavaka ny olona zay marary ny coronavirus, fitondranam-bavaka ny olona rehetra. Eto Paoly de mangataka hoentin'ny Filipiana am-bavaka. Mangataka Paoly mba hoentin'ny Filipiana am-bavaka fa ny vavaka ataon'ny Filipiana de hanampy an'i Paoly mihitsy haharitra ny fahoriana zay zakainy ka ho tonga famonjena ho azy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ankoatra ny vavaka zay ataon'ny Filipiana ho azy de eo koa ny fanomezany ny fanan'i Jesosy Kristy. Tsy hoe tsy manana ny fanahy akory Paoly fa manana izy fa lay dikan'le fanomezany eto de lay assistance hozy amin'ny teny frantsay. Le fanohanany fanahy masina azy, fanomezany fanahy masina azy hery haharitra amin'io fahoriana,
famonjana zay atrehany Paoly io zany, ka vokatr' zay fanohana ny fanahy masina azy zay, raha vakitsika amin'ny DM moa izy de zay mihitsy hoe fanohana ny fanahy masina zay, no zay fanohana ny fanahy masina zay no ny vavaka ataon'ny Filipiana ho azy dia ho tonga famonjena ho azy ny zavatra mafy lalovany famonjana sy ny fanenjehan'ireo zay kristianina hafa mitory filazantsara amin'ny Paoly. De toy izy antsika izy 15 araky ny afatratra ny faneriko sy ny fanantenako fa tsy azo henatra na amin'inona na amin'inona, fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva de ankehitriny koa no ankalazana ny Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Eto Paoly de maniry fatratra, manana an'izay faneriana lalina zay, ary manana fanantenana, ary manana fahasahiana ihany koa, fahasahiana rehetra, toute assurance moa zay amin'ny teny frantsay. Olona migadra, olona tsy haina ho fatina ho velona, de zany ny ao anatiny, fanantenana, faneriana fatratra, fahasahiana. Ary akoatran'izay de hoy izy tsy azo henatra amina inona na inona, ninona zavatra mitrango eo de tsy mahazo henatra zany fa faly foana. Raha vakitsika amin'ny DM io mety mazavazava kokoa ny 20 hoe miandry sy manantena mafy tokoa ka tsy azo henatra tsy akory, fa na ankehitriny aza toy ny mandrakariva ihany de ho feno fahasahiana ka i Kristy no ankalazaina ao amin'ny tenako na velona na maty. Tiany ambara de zao hoe ninona zavatra mitranga sy lalovan'ny Paoly de eo foana ny fifaliana, zay le hoe miandry manantena ary tsy mahazo henatra sy lay feno fahasahiana. Eo foana ny fifalian'ny Paoly ary tsy mitrahatra, tsy mitsahatra mihitsy ny fanompony any Kristy, izay le hoe Kristy no ankalazaina. Le mankalazy eto tsy hoe manao hira fiderana ihany akory izy zay, fa ny atao hoe mankalaza de mampafantatra ny alehibehan'ilay Kristy. Izany ozy izy efa ataoko ankehitriny, fa mbola ataoko foana raha mbola velona de zany foana no ataoko, ampahafantatra ny Kristy, atonga ny hafa ahafantatra, atonga ny hafa ahalala ny Kristy. Zay le tanjon'ny Paoly, ahalala ny Kristy amin'ny tenako. De eto koa de tena tsy voahiboka ny filazantsara fa voatory foana na ao am-ponja ary Paoly, de tsy voasakana ny filazantsara, fa amin'ny tenan'ny Paoly de ny ataony de anambara ny Kristy, ka na velona izy de anambara ny Kristy, zay ny antony ahavelomana, ary na maty izy de anambara ny Kristy, manazava an'izay tsara ny 19 fa Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Haitsika tsara io andininy io fa rehefa haitsika loatra izy de tsy hitantsika ny fandehany. Manina moa Paoly no miteny an'izany hoe Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony? Satria hoy izy tsika teo hoe i Paoly de eo andalany ao am-ponja zay miandry ny didim-pitsarana hoe ivoaka ho afaka ny fonja izy sa ho voaheloka ho faty. De mametraka Paoly hoe zara velona de ankalaza ny Kristy. Ny antony ahavelomako de anambara ny Kristy foana. Ary na maty ary de tsy maty antoka, zay mihitsy petsaka amitsika, aminao zay mihaino io, matahotra hoe sao de ho faty. Satria tena maty antoka be raha maty am'izao, de ahoana le asako ary, ahoana le volako ary, ahoana le trano ary, ahoana ny fahatemanjanako, ahoana n'izao. Tsy hoe tsy rarahiny zany akory fa miankina amin'Andriamanitra ianao. Fa ho an'ny Paoly ny fahafatesana zao ny tombony, fa raha tsy maty koa izy fa velona de velona ho an'ny Kristy, velona ho an'ny Kristy. Ahoana moa zany hoe velona ho an'ny Kristy zany sy fahafatesana zao tombony? Manazava izy eo amin'ny manaraka eo ny 2:20 sy 3:20. Zao no lazaina. Raha velona hozy izy de ny antony ahavelomako de Kristy. Dikan'izany tsy ilay irairaina hoe Kristy no antony ahavelomako, fa ny dikan'izany de zao hoe ny velona de velona hanompo ny Kristy, velona ankalaza ny Kristy. Zay hozy izy ny avokaran'ny asako, raha velona de mbola hanohy an'izay ankalazan'ny Kristy, hitory filazantsara, hampahery ny mpilonamako.
Zay ny tena ma hoe Kristy no antony ahavelomana. Paoly. Ka tsy hitako nefa zay vidiko izy satria sanganehany eo anelan'elan'izy roa. Maniry alaka ho any amin'ny Kristy satria tsara lavitra zany. Zay le hoe ny fahafatesana no azahoako tombony satria navelona izy velona ho an'ny Kristy fa voafonja, edivan'ny olona, mety marary, mety nona, mety voan'ny aretina, mety alaim-panahy, mety manota mihitsy aza. Zay ny olona rehetra raha velona e. Fa izy na izany ara, na eo ary zany rehetrarehetra zany de ho an'ny Kristy. Anompo amin'ny Kristy, ankalazan'ny Kristy, ahavokatry ny asako amin'ny Kristy. Zay ny antony ahavelomam Paoly. Fa raha maty koa izy de vao mainka tsara satria tsy marary tsony, tsy nona tsony, tsy mangetaheta tsony, tsy edivan'ny olona tsony, tsy voafonja itsony, tsy voatery mihiboka itsony, fa miaraka amin'ny Kristy mandrakariva, tsy manota itsony. Tsara lavitra zany izy Paoly. Tsara lavitra miaraka amin'ny Kristy satria tsisy fahoriana, tsisy ranomaso, tsisy fanantenana intsony any amin'ny Kristy. Ary zay ny fanirian'ny kristianina rehetra, zay ny fanirian'ny mpino rehetra. Paoly mahazo antoka eto hoe tsara lavitra zany. Ny mahagaga n'ity Paoly ity. Ary zay mba iriko ananantsika dia zao. Rehefa tena asaina misafidy izy dia tsy mijery ny tenany izy hoe le tsara lavitra alao fa izay tonga dia efa aleoko makan'izay e. Tsy aleoko ve lay any amin'ny Kristy? Tsy aleoko ve le tsara lavitra? Fa tsy nanao an'izay Paoly. Kanefa kosa izy nitoetra eo amin'ny nofony mahasoa anareo kokoa. Tena tiako ny mbola hitoetra hahasoa anareo, mbola ahafahako mitory filazantsara sy mampahery anareo hampandroso ny finoanareo. Dia zay no lazainy amin'ny andininy 420 hoe satria matoky an'izany dia fantatro fa hitoetra sy haritra eo aminareo rehetra, azahoanareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo. Wow! Quelle assurance! Tena matoky, mahazo antoko Paoly hoe tena mbo ilaina eto amin'ity tany ity. Raha mbola ilaina dia hain'Andriamanitra ny miaro anahy amin'ny fanjakana Romanina, ka tsy ho voaheloka ho faty zany aho. Ditantsika tokoa fa nivoaka izy teo fa ary amin'ny Timoty 2 famonjana manaraka fanindroana tsy haiko fantelo indray any izy zay vao tena nahazo antoka indray vita ny fiazakazahako. Ankehitriny dia atokana ho any satroboninahitry ny fahamarinana. Hitanareo le fahamarinana le voavonjy eto, ary amin'izay izy matoky na vita ny fiazakazahako na vita ny ady tsara ny finoana. Fa eto izy ny fatokian'ny Paoly dia zao hoe mbola tsy ho faty aloha e. Mbola misy asa mbola mila tokony ataoko ho an'ny Kristy. Inona le asa? Fampandrosoana ny Filipiana. Azahoany ny Filipiana fifaliana amin'ny finoany. Tsy mijery ny tenany Paoly, fa mijery ny ondriny, mijery an'ireto Filipiana reto, zay tazainy. Dia hozy izy hoe mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravonareo amin'ny Kristy Jesosy amin'ny ankanesako aty aminareo indray. Dia mananteny Paoly fa mbola iaona amin'ireto Filipiana ireto indray, hampandroso azy ireo. Eto izy dia ny fampandrosoana ny finoanareo, raha ataontsika amin'ny fiteny mahazatra zany dia hoe edification. Fantatro Paoly fa mbola ilaina izy hiedifie an'ireto Filipiana ireto. Fa ary amin'ny andininy 12 le vakitsika teo dia hozy tiako fantatrareo raha lafa izay zavatra nanjoa dia tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa. Indray zany ny evangelisation le fampandrosoana ny filazantsara ho an'ireo izay tsy mino. Maro isan'ny olona mino sy mandray an' Jesosy Kristy. Fa eto indray ho an'ireo efa mino. Dia izay ny tanjon'ny Paoly, fampandrosoana ny filazantsara. Zay momba ny Paoly. Raha tsy ho antsika amin'izay hoe samy mba mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Paoly ihany, inona ny lesona azontsika tsoahana amin'ity andinin-tsoratra masina ity? Ny lesona voalohany azontsika tsoahana dia izao hoe ny mifaly amin'ny toe-java-misy rehetra. Efa nitenena foana io
tamin'ny toriteny roa teo aloha fa averiko ihany. Satria zany neny Paoly, mifaly izy. Fantatry Paoly fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Dia izay voantso araka ny fikasan'ny rahateo, satria izay fantan'ny rahateo dia notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Ny fahalalana an'izany tsy fahalalana an'izany tsy enjery, fa ny fananana an'izany ao am-po, fahazonantoka an'izany dia na inona toe-java-misy eo amin'ny fiainantsika. Tsy fantatrao ny rahampitso, tsy fantatrao na mbola hitoy ny fihiboana na afaka hiasa sy anao ny fiainana mahazatra amin'izay tsika. Tsy fantatrao na maro ny aretina coronavirus izy na tsy maro fa rehefa mijery an'i Jesosy Kristy tsika tahaka ny Paoly hoe azo antoka fa ho tonga famonjena zany, dia afaka mifaly tsika amin'ny toe-java-misy rehetra. Ny lesona faharotsoana dia izao hoe ny fifampitondranam-bavaka. I Paoly ary nangataka ny Filipiana hivavaka ho azy. Manahoana koa mba mivavaka ho an'ity mpanompon'Andriamanitra ianao? Manahoana koa mifampivavaka isika rehetra? Mba hahafahan'ny filazantsara hitombo, mba hahafahantsika ahazaka an'izao toe-java-misy izao, ka tsy hampiena ny finoantsika na hampitombo ny tao antsika ny zavatra mitranga amin'izao, fa hampiorina antsika tsara ao amin'ny tompo hatrany. Ilaina ny fifampitondranam-bavaka, fa tena manampy sy miaro antsika amin'izany Andriamanitra. Raha mitondram-bavaka ny mpanomponao ianao dia hitombo hatrany ny video hivoaka mandritra an'izao fihiboana izao. Dia izany dia manampy ianao hiorina tsara. Fa eo ihany koa ny fanomezan'ny fanahy. Ny fanomezan'ny fanahy zany dia amin'ny alalan'ny teny ihany. Satria ny fanahy masina dia nanome ny tenin'Andriamanitra. Ka ny fanahy masina tsy miasa raha tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izay ny lazako hoe mila fifampitondranam-bavaka tsika mba hahafahantsika toy hatrany ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny tambajotra serasera tahaka izao. Fa rehefa mahare-teny tsika dia manohana tsika ny fanahy masina amin'izay fotoana izay amin'ny toe-java-misy rehetra. Ary rehefa manohana antsika ny fanahy masina dia manome fifaliana antsika izy, manome fiadanam-po antsika izy, manome fitiavana antsika izy, manome faharetana antsika izy, manome fatokiana sy ny toe-javatra isan-karazany ho antsika ny fanahy masina. Ny lesona fahatelo dia izao, isika hankalazan'i Kristy hatrany. Zay le antony ahavelomana, hankalazan'i Kristy hatrany. Hanambarana io Jesosy Kristy io amin'ny manodidina izay tsy mahafantatra, fa hampitodika ny mpino ihany koa any amin'ny Jesosy Kristy, fa tsy amin'ny olana sy ny aretina sy ny fahoriana sy ny tsy fananana sy ny fihiboana izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Zay le atao hoe mankalazan'i Kristy hatrany amin'ny fiainantsika ankehitriny mandrakariva tahaka ny efa nisy teo aloha. Dia engane izao toe-javatra ao tonga antsika hankalazan'i Kristy amin'ny zavatra rehetra. Dikan'izany dia izao velona hanompo an'i Kristy. Ianao izay mijery ahy io, ianao izay maniry mafy, tsy harary, tsy ho faty io, dia ho sanatria ve tahaka ny fiteny malagasy hoe aleo ho faty rapitso toy izay ho faty androany fotsiny ny antom-pisianao. Dia sanatria ve ho velona ianao mba hitady zavatra, mba hitady ny tsy hahafaty ianao rapitso. Ny teny frantsay hoe vivre pour survivre. Satrinao foana ho velona mba hahatonga anao hiezaka mafy hitady izay hivelomana rapitso indray. Aiza indray nahita asa, aiza indray nahita vola, aiza indray nahita an'izao. Dia izany fotsiny ve ny tadiavanao fahavelomana, satria matahotra ianao, matahotra fahafatesana. Fa maniry fa raha maniry no velona ianao dia velona hanompo an'i Kristy, velona hankalazan'i Kristy ary velona hanambaran'i Kristy amin'ny hafa. Zay le antony havelomana, zay le antony hiboana, zay le antony harovatena amin'ny coronavirus. Hanompo sy hankalazan'i Kristy, velona hanompo an'i Kristy. Velona hanompo an'i Kristy amin'ny fanomezam-pahasoavanao rehetra. Ho alo fanomezam-pahasoavako dia ny mampianatra ary tsisy afaka nameloka amin'izany mihitsiny.
fa zany ny fanomezam-pahasoavana omeny tompo ana ary manao an'izany arak'izay azoko atao aho. Ny antsasany fanomezam-pahasoavana dia mitory filazantsara ary manao an'izany arak'izay azony atao izy. Ny antsasany dia ny fankalazana Kristy dia amin'ny fanomezam-pahasoavana dia ny amin'ny alalan'ny hira sy ny mozika ary manao an'izany izy. Ny ansasany amin'ny alalan'ny fanampiana sy fanomezana ny hafa, fitsonjovana ny hafa amin'ny fanomezana ny hafa amin'izao fahoriana izao. Izany ny antony havelomantsika, tsy amin'izao coronavirus izao, fa amin'ny fiainana rehetra. Izany le fibebahana andrasana amintsika, izany le fiovana amin'ny fanaovozana ny saina ho antsika. Velona ho an'ilay efa maty sy nitsangana hamonjy antsika, hanompo an'i Kristy. Fa na maty azy dia maty manome voninahitra ny Kristy. Maty mba ahafahan'ny olona mahita hoe ie, tena mpanompon'Andriamanitra tokoa iny. Ary maty amin'ny fiadanana miaraka amin'ny Kristy any an-danitra dia miaina miaraka amin'ny Kristy. Raha mbola tsy manana izany antoko izany ianao dia azonao atao izany, satria ny manakana anao tsy azahoanao antoka fa hiaraka amin'ny Kristy ianao rehefa maty. Ny manakana anao tsy hifaly, mahatonga anao hatahotra fahafatesana dia izao ny fahotanao. Io fahotanao dia mbola hevitra manasaraka anao amin'Andriamanitra. Kanefa io fahotanao io dia io no nahafaty an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Maty no ny fahotanao izy. Ianao no tokony ho faty teo, fa izy no maty nisolo anao teo. Fa tsy nijanona ho maty izy ka nijanona ho razam-bazaha, fa nitsangana tamin'ny maty izy ary velona mifona ho anao. Te hanampy anao, te hanome fifaliana anao, te hanome fiadanana anao izy. Raha manana izany antoka izany ianao dia ho tombony ho anao ny fahafatesana. Manaraka izany dia ilay velona ho an'ny hafa, araka ilay efa voalazako teo ihany. Tsy hanompo an'i Kristy fotsiny fa hanampy ny hafa, hampandroso ny hafa. Hatonga ny hafa halala an'i Jesosy Kristy, fa ho anahy dia hatonga ny mpino hitodika foana ny Jesosy Kristy sy hifantoka ary hijery izay voalazan'ny soratra masina. Baiboly, ngeza be io Baiboly io e. Be dia be ny zavatra tian'Andriamanitra ambara ao anatin'io. Tsy resaka fanasitranana ihany, tsy resaka coronavirus ihany, fa ny fiainana ray manontolo dia hitantsika ao anaty Baiboly. Ary miezaka mampianatra antsika izany ny gasy mahay mamaky Baiboly, hatonga antsika hahay mamaky Baiboly dia azo lesona ara-panao anatin'izany. Hampandroso ny filazantsara. Inona ny antony havelomanao? Maninona ianao no tsy te ho faty? Fa dia tsy nivoaka mihitsy nandritra an'izay fiobohan' izay, mba tsy hamparitaka ny aretina ho an'ny hafa, fa mba hiarovako ny tenako, ahafahako mitory, mbola mampianatra anao hamaky Baiboly hatrany. Hampandroso ny filazantsara sy hampandroso ny hafa, hampandroso ny finoan'ny mpino. Dengany mba izay hiova ho tahaka izay tsika, tsy atahotra ny ho faty fotsiny, fa ho velona ho an'i Kristy. Ho Kristy tokoa no antony ahavelomantsika. Amin'izay fotoana izay tsika hitondra fifaliana ho an'ny manodidina, tsy fahakiviana, tsy hoe leo amin'ity mihiboka ity, fa ho faly izy. Mbola misy fanantenana ao anatin'izao, fa raha velona dia ho an'i Kristy, ary raha maty dia ho an'i Kristy ihany. Dia misaotra anao indray naharitra an'izay toriteny lavalava fohifohy izay, dia amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ny